vitsika koa amin'ny kafarina trany no hanolorana ny arahaba sy ny firariatsoa ho antsika rehetra tonga manatrika izao fioviana izao. Mila adilitra roany moa dia fandiniana sy fandraisana fanapahan-kevitra mikasika ny volavolan-dalàna naharana fa 018/2021 tamin'ny 27 octobre 2021 momba ny lalàna fe ny fitantanam-bola-panjakana ho amin'ny taona 2024. Miangavina ny ao amin'ny arafenitra amparofin'ny teknisianina avany gouvernement. Andriamatoa filohan'ny antenteran-doolona, andriamatoa mpitanganao amin'ny loharitra, isika rehetra izay manatrika etona manaja ny arafenitra rehetra doplasetonavy. Raha mila aya raha mijorokely ampanajana mandonanareo mitondra n'izay fandravonana fohifohy ny ao anatin'ilay teti-bola-panjakana ho an'ny taona 2024. Izany raha teo moa dia takin'ny lalam-panorenana ao amin'ny 5/20 ny fitondranay an'ilay teti-bola manoloana anareo olona. Izahay tonga mitondra ilay volavolan-dalàna eto moa dia ilay tompon'andraikitra rehetra eo anivon'ny ministera toe-karena sy fitanam-bola izay nandray anjara tamin'ny fandrafetana ireto boky rehetra manoloana antsika reto. Tsy alerina intsony ilay fotoatiny faravabe teo izahay efa niantsika teo moa izy amina-taritra ihany fotoana namakitsika ny taritra teo fa zavatra fohifohy no hozaraina antsika. Raha tsy ahivina fotsiny dia nakatoavy ny filan-kevitry minisitra tamin'ny 7 oktobra lasa teo itsy volavolan-dalàna atolotra manoloana antsika androanitsika. Dikan'izay dia milakitra ny lahara-pahamena napetraka ny fitondram-panjakana izao volavolan-dalàna izao. Ary fanapahan-kevitry gouvernemanta ary izy ity dia fanapahan-kevitry gouvernemanta iray manontolo fa tsy fanapahan-kevitry ny olombitsy. Lantsena sy fantsina teo anivony antenteram-pirenena izy tia tamin'ny 7 teo rehefa avy nisy adivitra lavabe tamin'ny loahevitra vitsivitsy. Ny marena ihany koa efa voalaza tanaty teo fa izao teti-bola izao dia niaingy aramina conférence budgétaire régionale izay nirahana tamin'ny autorité locale teny amin'ny faritra Roandopo nanomboka tamin'ny volana febroary 2024. Avy eo dia nidiniana niaraka tamin'ny gouvernement ny volana septambra lasa teo. Avy eo dia nentina ny fampidiniana tamin'ny fiarahamonim-pirenena tany Malagasy ny volana septambra lasa teo ihany koa. Ary teo anelan'elan'izany dia nifanesy niona tamin'ireo setra tsy miankina na ny sektora privé izahay. Ny antenimieram-pirenena moa dia nangataka ny conférence budgétaire ihany koa ho any amin'ny taona manaraka ka tsy nametraponana izahay amin'izany fangatahana izany. Fa mino koa anefa izahay fa ianareo koa dia vonona ny andray anjara amin'ilay conférence budgétaire ho an'ny taona manaraka. Efa saika hitondra an'izay adihevitra merina izay ihany moa izahay nisy fotoana ary efa mety tonga taty aminareo mihitsy ary moa fanasana mahakasika an'izay hoe fihaonana mialoha ny loi finance izay fa tsy tanteraka ny fotoana ny faramiditsika tamin'izay fotoana izay noho tsy maneto-toerana ireo lehibe ny andriamazakana. Raha fitina fohifohy ary izay teti-bola atolotra volanitsika androany dia voalaza teo fa ireto no fianarana sosialy sy ara-toe-karena anatin'ny ity volavolan-dalàna ity. Voalohany dia ny fahataperany amin'ny ara-pahasalamana tamin'ny taona amin'ny taona 2024 izay mamelona indray ny fanantenana ireo tompony toe-karena amin'ny alalan'ny fiverenana ireo sehatra asa maro, ny fisokafany fizahan-tany, ny fanatanterana ireo tetikasa maro toy ny fanamboaran-dalana, ny fanatsarana sehatra ny angovo, ny tetikasa ho fanohanana ireo indostria malagasy. Manaraka izany dia anisan'ny iorenany ity volavolan-dalàna ity ihany koa ny fitsinjovana manokana ireo faritra atsimo-nosy izay ny sedra ny tsy fanjarian-tsakafo na ny kere nandritry ny taona maro nifanesy. Ny fanomezana ireo fanavaozana efa natomboka indrindra ny fidirana tsikelikely
amin'ny ahitao arak'azany rindry enin'ireo ministera isan-tsokajiny dia anamarika ihany koa ny taona 2024. Ary farany fa tsy ny kely indrindra dia mampiavaka ity volavolombavana ity ny fanomezan-danja bebe tokoa ny sehatra sosialy mba ho fanohanana ireo izay mbola miaro amin'ny vokadrasim-baranaretina Covid-19. Raha 345 milliards ariary ny totalité-dobola ny sehatra sosialy tamin'ny taona 2024, tafiditra ao anatin'izany sehatra fanabeazana, ny fahasalamana, ny mponina sy ny rano, dia ao anatin'ity volavolana ity kosa dia ny totaly 713 milliards ariary izany tetobola ho an'ny sosialy izany. Dia tsika izany fa efa mahery ny zato isan-jato ny fiakarany tetobola eo amin'ny sehatry ny sosialim-bahoaka io. Anisan'ny tsy adino ihany koa ao anatin'ity tetobola ity ny fanamafisana ny fitsinjaram-pahefana sy ny fandefasam-bola eny amin'ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana. Izany dia hita taratra amin'ny fampitomboana efapolo isan-jato ny fampandehanan-drarahana ny faritra. Izany fampitomboana izany dia entina hanodinana ireo milina lehibe natolotry ny filoham-pirenena ho azy ireo. Anisan'ny fanamafisana ny fitsinjaram-pahefana ihany koa ny fampitomboana 128% ny dotation omena an'ireo CSB ary ny fampitomboana ihany koa ny fandefasam-bola na subvention ho an'ny 1695 communes. Mba ahafahantsika miatrika n'izany rehetra izany anefa, ankoatran'ireo famantsiam-bola azontsika amin'ny alalan'ny mpiara-monina atokana mahazatra dia tsy maintsy manao ezaka manokana isika amin'ny taona 2024 manatsara ny vola miditra azo avy amin'ny hetra-naka. Raha ny arkarena kosa no asiteny dia efa hitantsika teo fa hovinavinaina 5,8 isan-jato amin'ny taona 2024 raha toka 3,5 isan-jato izany amin'ity taona 2024. Vinavina moa izy io arak'izay anaran'izay fa miankina amin'ny zava-misy sy ny raha-pitsoma izany rehetra izany. Toy izay tokony telo fohy fampijirana ilay tetobola fanjakana fa dia ankinina amin'ny fahendrena ireo olona ny fandaniana ity tetobola fanjakana ho ataona 2024. Ce que donc là, ministra sy ny teknisianina aveta miaraka aminao eto lasitovaty. Raha ity volavolan-dalàna ity dia nandalo lalana mabe nisy fandriana lalina dia lalina ary asika teo misy fanisina ny fahenina ao amin'ny faharoa. Zay dia midika fa amiato dia misy volon-dalàna mandalà dia mandinika lalina ny dimera olona. Araka an'izay izy ity dia ny volan-dalàna voalaza teo hoe hoenty hiasa amin'ny 2022 anatanterahana vina 3 napetraky ny filohan'ny republika. Ka zany dia hita taratra aby araky ny fanazavana feno amenao farany teo anatao ministra. Ny angavianay vertiky ainga mpandeha nareo tamin'ny nandefa nito taty dia sy ho lasa danjalony zany koa ny fampiarana anazy rehefa volany ity volavolan-dalàna ity. Fampiarana azy zany fisiky andro elabeloky mino afa raha nefa angaram-pandeha nasehonareo teo efa vonona dolo angamba ny pisopiso rehetra afahasika mampiasa avetrany ity sorabola soratra ato anatin'ity volavolan-dalàna ity. Zay ny zavatra linay faindrindrandrindra ny any amin'ny vondrom-bahoaka paritra itsizara-pahefana efiakarana arabasaorabasary fanifampiarana azy. Vondrom-bahoaka paritra itsizara-pahefana mako dia mila encadrement avy amin'ny teknisianina anareo na avy ety na ny any etoerana.
mila cadrement satria na voafidelizy ireo dia izy tian'olona fa sy ny fahaizany resaka finance na ny fahaizany lalàna fa tian'olona izy dia nalefa iny ka mila cadrement reo olona reo mba sy tianaonao foana satria misy amin'izy ireo sy tianaonao foana fa sy mahafana dia zay zany fiangaviana iaby satria za dia miteny matetika fa mpandrona azo antoka dia manomboka avy any bazy any raha mandeha ny any mandeha ny ambaratonga rehetra eto a dia mitodikaamisika sénateur manoka taoko angamba fa naharitra dia naharitra miadevitra natao na tamin'ny asambomera na teo le andra amin'ity plénière androanyity ka dia amazo sokolona zany satria nomenareo andraikitra anizay fitenenana amenarinareo rehetrarehetra dia mangavasika sénateur rehetrarehetra andany tsy misy misipa na sisy lazany heviny amin'ity volavolan-dalàna ifeny teto-bola mpanjakana amin'ny taona roa amby roapolo ity. Shosho monsieur le président. Rehefa sisy fitenenana dia iroso amin'ny tanapatevitra mikasika io miaraka amin'ny fantsina natao taminy. Iza no mitsipaka, iza no tsy milazany hevitra dia misaovatsika rehetra tompoko. Amary zany fanolaninan'ny antemeran'olona na sy mpantsina ny volavolan-dalàna na avana fa 018 bar 2021 tamin'ny 27 octobre 2021 momba ny lalàna ny fety tatan'olona mpanjakana ho amin'ny taona roa amby roapolo sy roa arivo.